Tamin'ity androndroany ity araka ny fanambara teny amin'ny lohatenim-baovao ny fepitona izay voatondra ny lalàna anatanterahany antoko politika ny fanavaozana ny fisiny tsy misy afa-tsy ny 500 isanjaton'izy ireo ihany anefa natanteraka izany araka ity tato-baovao ity. Hatramin'ny 12 ora taondro teo dia antoko politika enina 20 ny tonga nanavao ny fisiny raha ny vaovao azo avy amin'ny Tsapandraramy sahanandrara politika eo anivon'ny ministeran'ny Atany. Zany hoe eo amin'ny atsasan'ny kiny antoko politika tafiditra ao anatin'ny registra pirenena mirakitra ny antoko politika izay ahitana antoko politika 750. Araka ny andininy fahatelo amby roapolo amin'ny lalàna 12 tsipika 820 ny feny antoko politika dia tsy maintsy tanterahana mialohan'ny faran'ny volana aprily isan-taona ny fanambarana fisiny. Ahafantarana ny foiben'ny antoko, ny anarana sy ny adresin'ny mpikambana ao anatin'ny bloba natanteraka ny antoko. Ary ny tsy fahavitan'izany dia mitarika amin'ny fanesorana ao anatin'ny registra pirenena momba ny antoko politika izay anivo ministeran'ny Atany. Ankoatran'ny tsy maintsy anaovan'ny antoko politika fanambarana fisiny isan-taona mialohan'ny faran'ny volana aprily, anisan'ny takiana amin'ny antoko politika ihany koa ny fanaovana kongresy nasionaly. Araka ny andininy 20 amin'ny lalàna momba ny antoko politika dia tsy maintsy manatanteraka kongresy nasionaly isaky ny 5 taona ny antoko politika. Andrasana araka izany ny fanapa-kevitra avy amin'ny ministeran'ny Atany momba ity antoko politika ity.